Amaranantsika izay resaka baolina lavalava izay dia vaovao avy eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava anambara ary Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny fédération fa osazina mandritra ny herintaona tsy afaka milalao ireo fileovana na mpilalao na mpitantana fileovana izay mitarika korotana na mitarika savorovoro eny Kianja rehefa misy ny fananana. Marina tokoa zany tao zay dia ohatran'ny natety zay zavatra zay zavatra tiako marina kely fotsiny hoe zany zavatra nisy zany dia afa tamin'ny taona ataontsika hoe efa 15 taona lasa tany nisy an'izany farany teo amin'ny tontolon'ny rugby zany ary efa nivoatra tsy nisy an'izany intsony fa mampagaga dia niverina le izy nohon'ny hoe zavatra misy eny Kianja no tena teneniko hoe resaka kalako an'ny arbitre ozy izy ny mpitatana fileovana sy ny mpijery baolina ary na resaka kalaky ihany koa eo amin'ny arbitre zay ataon'ny reo piloka mahitsy be ny teniko fa ialantsiny fa zay ny zava-misy ary zay no matetika hoe hitsangana kanefa koa tsy misy zany zavatra zany raha tsy misy ny manao an'le zavatra manana ny arbitre anao an'izany zavatra zany ary de zay foana no ohatrany hoe vizina entina anaty mampiteraka ny korotana eny ambony Kianja zany kanefa tokony ho fantatry ny mpitondra fileovana tsirairay ny règlement ary ohatran'izay ihany koa ny mpilalao sy ny capitaine d'équipe zany de tokony hafantatra ny règlement eny ambony Kianja zany mba tsy sin'izay hoe kalaky sy an'izay afaka miteny tsara ny arbitre raha misy zavatra hitany fa tsy ihany fa tsy zany akory nentina anakorontanana zany ka noho zay zany zavatra miseho sy ny seho zany dia voateny ny fédération mandray ny fepetra hoe zay fileovana manakorotana manomboka zao zany dia azo sazy tena entitra mandritra ny herintaona forfait zany mandritra ny herintaona ka na ny mpilalao anatiny de forfait koa tsy mahazo miova fileovana hafa zany fa dia voasazy miaraka amin'ilay club zany mandritra ny herintaona. Voakasika daholo ve ny club rehetra eto voakasika daholo ny club rehetrarehetra eto Madagasikara tsisy exception mihitsy zany ary eo andanin'izay koa dia voasazy arak'izay ihany koa ny mpitatana fileovana zany ary ny arbitre koa moa zany dia isy commission atsangana zany atroato zany jery ihany koa hoe inona ny fomba anasaziana ny arbitre arakaraky ny zavanisy zany techniquement zay ahitriko tsara zay techniquement satria ny arbitre mantsy ohatran'ny olombelona rehetrarehetra ihany mety manana fahatsoana fa kosa raha ohatra ka hoe flagrant le zavatra hita fa ataony zany fahatsoana ataony dia iny zareo technicianina ihany no afaka mievalue hoe tena faute technique goavana ve nataon'ilay arbitre sa tsy de zay zany no hoe ananganana commission zany afaka mijery ny zavatra i commission io zany tena commission neutre io ary manana fahalalana technique araky ny tokony izy afaka manasazy ny ilay arbitre eto de tsy piako kely mantsy fa zava-misy zany de meritreritra ny arbitre hoe manana ny association manokana fa eo ambany an'ny fédération malagasy ny rugby daholo na ny arbitre rehetrarehetra zany ary afaka maka disposition amin'izany ny fédération malagasy ny rugby.